Jesosy Kristy tompo dia mpanjakany mpanjaka sy tompony tompo ary mamaly vavaka mandrakariva. Noho zany ninona zavatra trehanao androany dia azo mana fa izy dia afaka manokatra lalana na dia ranomasina mena aza no eo anoloanao. Fiadanan'i Jesosy tompo ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao. Pasteur André Alvarez miarabana ihany koa Pasteur Atiny. Manona ny fiadanan'ny tompo aminao Pasteur Alvarez dia mirabantsika mianakavy mpanaraka amin'ny fandarana tompo. Délivrance ça y est équilibre no fandarana rahantsika amin'izao fotoana izao izay efa tafampita sady any amintsika ny zao fandarana izao ny votoatiny ny zavatra tian'ny tompo ampitaina dia efa manomboka efa tafita voaray any amintsika ary mitohatra antsika amin'izay fandarana délivrance et équilibre izay mialohan'izay nefa andao hivavaka metraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'ny tompo sy ny mpanjaka ny mpanjaka dahoary. Raha eo dia misotranao zay satria afaka mianatra afaka miroso lalina trany amin'ny alalan'izao fandarana izao délivrance et équilibre ankataka ny fitarian'ny fanahy masina ame fahazavan-tsaina fahendrena fatakarana. Mety misy olona tompo amin'izao fotoana izao manaraka an'ity fandarana ity mety ao anatin'ny olana mafy ao anatina fanahiny izy amin'izao fotoana izao dia aoka ny tananao mahery aoka ny sandrinao ianao dia milaza manao hoe ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mavonjy ny sofiny tsy lalidalovana fa mare. Andriamanitra mbola miasa ianao ary manao zavatra lehibe sy takatry ny saina dia aoka iseho amin'izao tokantrano izao ny voninahitr'Andriamanitra aoka iseho ny fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra dia ho azo tsapahy tanana ary dia hijoro vavolombelona tena ho hitanay ho iainanay zany fahasoavanao zany. Ary zao fandarana izao tompo dia apetraka sady eo am-pelantananao araka ny vavaka teo aloha mba ianao mihitsy no manokatra ny masom-pananay mba tena ahitanay ny lalana tokony izoranay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky toko sy andininy Pasteur ato amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ny niovan'ny Saoly kristianina vakio ka hatramin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina angamba izy ty ny niovan'ny Saoly kristianina ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelanelatra tampoka manodidina azy dia alavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe Saoly Saoly nahoana ianao manentsika ahy? Dia hoy izy iza moa ianao tompo? Dia hoy izy izao ny Jesosy izay enjehanao fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. 17. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny naliany dia nitsangana tsy nahateny ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahirana ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy ary ireo nitantana azy ka nitondra azo any Damaskosy ary tsy nahita izy atelona sady tsy ninana na nisotro Pasteur. Ia zay tantaran'ny Paoly na i Saoly ny ovao Paoly izay masinda Paoly izay Pasteur Alvarez indray moa zany nitondrantsika fampianarana androany iresantsika ny manao hoe olona manao ahoana moa olona manao ahoana moa no tena anehoan'Andriamanitra ny heriny anehoan'Andriamanitra ny voninahiny olona manao ahoana moa no tena hoe hokasihan'Andriamanitra zany hoe tiako resana zany hoe tena hoe anaovan'Andriamanitra fahagagana eo amin'ny fiainana zany olona manao ahoana no tena anaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe eo amin'ny fiainana satria fantatsika tsara ny tantaran'ny Paoly Pasteur fa i Paoly apôstôly no lehilahy anankiray apôstôly anankiray izay nanova izao tontolo izao nanova izao tontolo izao ty planeta tany ity Paoly apôstôly satria mba saintsaina hoe fa olombelona amina miliara raha vao miresaka hoe kristianisme ianao zay dia tsy afaka misaraka amin'ny Paoly tsy maintsy misy diatanan'ny Paoly
eo amin'ny fiainanao raha vao miresaka ianao kristianisme raha vao miresaka ianao kristianina dia tsy maintsy misy diatanany Paoly eo zay tsy maintsy nisy zavatra nisoratany Paoly zay ny ainanao dia mba azonao kotiana hoe 4 miliara amin'izao tsika miaina izao ary ireo kristianina efa maty tany alohantsika nandritry ny 2000 ans 2000 taona lasa 4 miliara de miliara ny olombelo eto ambonin'ny tany no voakasika ny zavatra nosoratany Paoly. I Paoly dia anisan'ny lehilahy anankiray tena miboly verset izao tontolo zao, nanova izao tontolo zao, namadika ny tantaran'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly. 4 millions ny église ny fiangonana no mitsangana manerana eto ambonin'ny tany. 4 millions any Europe, any Asie, any Afrique, any amin'ny continent américain, any amin'ny zareo États-Unis. 4 millions aty Madagascar, any Maurice. Izao tontolo zao 4 millions ny fiangonana izay mitsangana fiangonana kristianina. Misy diatanan'ny Paoly daholo reny pasteur. Lehilahy navita zavatra zany Paoly apôstôly zany, ary navita nanova ny tantarany izao tontolo zao zany Paoly apôstôly zany. 4 millions fiangonana natsangany, 4 communauté natsangany. Zany hoe raha tsorona dia ity alay teo Paoly apôstôly ity tena lehilahy Andriamanitra nanangana azy, ary navita zavatra goavana teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao, ary tsy azo fafana amin'ny tantaran'izao tontolo zao planeta tany ity ny tantaran'io lehilahy teo Paoly apôstôly. Izao anefany alohan'ny nahatonga azy Paoly apôstôly dia tsara ny manazava pasteur Alvarez fa nanana ny tantarany ihany koa izy. Melohany nampiasain'Andriamanitra azy ho lehilahy goavana, ny fanirian'ny olona manko pasteur dia teo ho lehilahy goavana daholo. Ny fanirian'ny olona dia ho lehilahy mavita zavatra, ho vehivavy mavita zavatra. Ny olona zany dia tena manana vision ngezabe, manana vision tanjona ngezabe eo amin'ny fiainany. Ny olona rehetrarehetra te halaza, te havita zavatra goavana, te havita zavatra tsy takatry ny sainy, tena ary na dia tsika zao ary pasteur Randriary Malalahery ty na za mitsangana eto efa mba nisy zavatra kely mba vita ihany pasteur Alvarez, fa za koa mino fa mbola misy zavatra ngeza be asain'Andriamanitra mbola ho ataoko, mbola misy zavatra ngeza be ho asain'Andriamanitra ho ataoko. Noho izany misy zavatra tsy maintsy fatatsika hoe inona ny parcours tokony arahana. Fa raha mijery ny parcours ny Paoly apôstôly ianao tena zavatra goavana pasteur, ka le atonga anao olona goavana ary mavita zavatra pasteur tsy faniriana, tsy faniriana, fa misy principe tokony arahana. Misy principe amin'ny Baiboly, misy principe amin'ny Baiboly tsy maintsy arahanao, fa tsy hoe maniry fotsiny, fa ny akamaroan'ny kristianina maniry. Tena tompo taio ambino ampanaovy zavatra goavana, te hita fahagagana, te hita ny fitahinao ampiasao ady zao, sa tena mba te haniry havita zavatra ohatr' zao. Fa io pasteur Alvarez ny atonga anao havita zavatra goavana dia tsy ny fanirinao, fa misy principe an'Andriamanitra tsy maintsy arahana, misy lalana ataon'Andriamanitra tsy maintsy arahana. Ny zavatra nitranga amin'ny tantaran'ny Paoly apôstôly, izy dia lehilahy mpanenjika ny fiangonana, namono ny Stefana, namono ny apôstôly, nanenjika an'ireo apôstôly, nanenjika amin'ny mpianatry Jesosy. Izany ny asan'ny Saoly tamin'izany fotoana zany, ilay Paoly tamin'izany fotoana zany, izy anisan'ny mpanenjika, ary izy ny lehibe an'ny mpanenjika. Nangataka taratasy tany ampisorona be izy hoe me ordre mihitsy aho izy, dia asivy sonia asivy kase fa zany dia nenjika any amin'ireo kristianireo any Damaskosy, dia entiko hifaty reo ty Jerosalema na lahy na vavy na kely na lehibe, entiko higadra ty. Eny andalana izy, eny andalana no nifanena tamin'i Jesosy, nisy mazava manjelanjelatra be teny amin'ny lanitra, tonga izy dia niakarapaka teny ambony soavaly, nenjera teny ambony soavaly ny anao lahy, dia tonga dia vao nenjera lasa jamba, tsy nahita, tsy tafarina teo raha tsy nisy olona nanarina.
dia inona ny lesona azo nitsoahana amin'izany tsotra be ilay izy pasteur tena eritsereto hoe asany efa nisy fotoana nanazavako an'ity teto fa i Paoly aneo a ka nilazaiko anao ka tena nanana ny i Paoly zany ange le eritsereto hoe mpampianadalàna zany hoe izy tena professeur en théologie tena nanana doctorat en théologie zany ny anisan'ny zavatra nanany Paoly apôstôly zany izy anisan'ny olona nanam-pahaizana tamin'ny lafiny zavatra maro nanana fahaizana izy ary olona tena intellectuel tena olona nanana fahaizana izy i Paoly apôstôly de double nationalité nationalité any anankiray dia izy jiosy fa etsy andaniny koa izy romanina olona manana ny personnalité izy ary tena matanjaka raha resaka personnalité ndrasana tena matanjaka be izy ny personnalité nananan'ity lehilahy teto hoe Paoly ty sady fariseo ihany koa izy sady fariseo izy ny mpampianadalàna no izy zany tena nanana zavatra be deabe ato amin'ny asan'ny apôstôly roapolo andiny fatelo dia ohatra zao izy hoe zaho matsy Paoly apôstôly zany nanoratra hoe zaho lehilahy jiosy teraka tany Tarsosy any Kilikia fa teto amin'ity tanàna no nabe teo anilany tongotry Gamaliela dia nampianarina ny lalàna tsara avy any razanao sady nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ankehitriny zany hoe Gamaliela zany hoe le lehilahy manam-pahaizana indrindra amin'ny resaka tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany no nampianatra azy ary nanana doctorat izy amin'ny resaka théologie i Paoly fa izao pasteur Alvarez rehefa tian'Andriamanitra ho nampiasaina izy ho lehilahy goavana ho lehilahy navita zavatra dia tsy maintsy nazeran'Andriamanitra avy eny ambony soavaly izy aloha dia nitotona amin'ny tany dia niara-nitotona tamin'ny tany niaraka taminy teo daholy ny fahaizany ny fahalalany ny doctorat ny nationalitény ny origineny ny maizy azy melohany ampiasain'Andriamanitra azy ho atonga azy ho lehilahy goavana dia tsy maintsy niara fitetaka tamin'ny tany ary izay no natonga ny Paoly ny teny any amin'ny Galatiana toko 2:20 vao omby niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana hoy izy ary tsy izaho tsony ny velona fa Kristy mivelona tao anatiko zany hoe i Paoly dia nahalala fa maty daholo momba azy tsy izaho tsony ny velona hoy izy fa Kristy mivelona tao anatiko maty teo ny diplômany maty tao ny fahaizany niaraka tamin'i Jesosy maty teo ny voninahany maty teo ny doctorany maty tao daholo ny maizy azy ny origine ny maty tsy izaho tsony ny velona hoy izy fa Kristy mivelona tao anatiko ary zay no natonga azy ny laza any amin'ny Korintiana 5:5 raha misy olona ao amin'ny Kristy izy dia olombavao izy efa lasany zavatra taloha ary indreo fa tonga vaovao reo i Paoly apôstôly zany dia nahalala mihitsy fa nisy zavatra tena niala mihitsy tao amin'ny tao dia nifindra zavatra vaovao zay no natonga azy tena ny laza any amin'ny Korintiana 5:12 toy ny ten'Andriamanitra rehefa angatatsika ny voakintsika Korintiana 5:12 eo amin'ny andiny fahana pasteur tena milaza tena 5:12 andiny fa eo amin'ny andin'ny fahaenina nge mba vakio pasteur vakiko sy andin'ny fahaenina zay amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na dia te irearea zaho dia tsy ho adala fa ilazany marina nefa tsy manao izany aho fa ndreo misy olona mihevitra mihoatra no izay entanay ka na izay andrenesan'ny teniko ary fandrao irereno ny abetsaky ny fanambaranao dia nasiana tsilo tamin'ny nofoko dia iraka satana mela ahy fandrao irearea zany no nangatahako itelo tamin'ny tompo mba ialan'izany amiko nefa izy tamiko ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena koa maika sitrako ny irearea amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko ka dia finaritra aho amin'ny fahalemena amin'ny fahaporina amin'ny fahaterena amin'ny fanenjena amin'ny fantrano nony amin'ny Kristy
fa ny falemeko no fatanjahako. Alleluia. Alleluia. Teo zany Paul apôstôly de tena nilaza mihitsy hoe tsisy nininona tsony a vida malemy a fa ny amiko mba mampatanjaka io de le fahalemeko satria ny herin'Andriamanitra miasa tao anatiko. Ary raha vakinao farany nge pasteur ty Korintianina voalohany toko voalohany eo amin'ny andininy fahina amby roapolo andininy fahina amby roapolo Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahina amby roapolo. Zo mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery, ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no fidin'Andriamanitra dia ny atao tsy misy aza mba hahafoana ny misy, mba tsisy nofo mahazo mireharia eo anatrehan'Andriamanitra. Zay raha mijery ny fampianarana io ianao tena zao pasteur amin'ny fampianaran'ny Paul apôstôly hoe nanana ny mahizy azy izy, nanana ny voninany izy, ny volany, ny tanjany, ny heriny, fa tsisy ny asy zany rehefa tonga amin'i Jesosy ianao tsisy ilana an'izany. Ary zay na tonga azy hoe hevery ny fiantsonanareo fa tsy firy ny olon-kendry fa ny adala amin'izao tontolo izao no ny fidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Ny tiako atongavana pasteur Alvarez amin'izany fampianarana zany de zao rehefa manatona an' Jesosy ianao ka teo lasa olona goavana na vita olona goavana ho tonga olona goavana de sory aloha ny mahizy ianao. Azonao tsy maintsy miala aloha, tsy maintsy menjera amin'ny tany aloha io mahizy ianao io angeny tsy mampety an'le filozofia n'olombelona. Ary zay no mahatonga ny lehilahy ny olombelona amin'ny tena aza miditsy amin'ny fivavahana io fa fandemetsaina io, fandemetsaina ny fivavahana. Ary marina ny lazain'ny olona satria ianao raha mbola miseho be saina de tsy ahita ninina amin'Andriamanitra. Raha ianao miseho azo dadany ka mbola miseho azo mahitahita nefa anatona an'Andriamanitra de tsisy ninina azo n'Andriamanitra ao atao. Fa raha miseho ianao efa tena malemy a, efa tena reraka, tsy hitako tsony zay tany ele, eo Andriamanitra no miazira eo amin'ny fiainanao, no miasa eo amin'ny fiainanao, manatanteraka ny heriny eo amin'ny fiainanao. Asa raha mazava zany pasteur. Raha mbola miseho be saina ianao ka manana ny atodoanao, manana ny lohanao, zaho ohatr'izao tsy possible pasteur ny amonjena olona mbola manana ny heviny manokana, manana ny mahizy azy manokana. Ary eo any mahatonga ny olona tsy tia fivavahana. Ary iten'ny olona io nge marina fandemetsaina ny fivavahana. Satria ianao rehefa tonga amin'ny fivavahana de manaiky risy, manaiky malemy, tsy maintsy menjera amin'ny tany aloha ianao. Na général ianao nakitana firy menjery ianao hoe tompo tsy vitako tsony resy aho. Na bokotra firy ianao, na bokotra firy menjery ianao resy a Jesosy eto anoloana manaiky ny tondranao. Na manahoana arinanao, miliaranao, tena rehefa ozy izy ianao hoe ary zay foana ny manahirana ny mamonjy ny mpanan-karena sy ny olona be voninahitra pasteur. Satria raha mbola mieritreritra izy fa mbola manana amina miliara de mbola te hitondra ny heviny, te hitondra ny heviny. Za efa mibaikion'olona ohatr'izany pasteur, efa mibaikion'olona ohatr'izany. Za zao no teny aminy hoe marary zany le olona, marary le olona de tao ty am-piangonana hoa satria mba mila mihainy toroteny a, de mba mila mivavaka teo de mba mihainy toroteny satria ao anaty fiangonana nge pasteur tena toroteny ny tena ilainy. Tsy any am'le délivrance le ametsatana zany de miala ny devoly, miala ny devoly, fa le toroteny ilaina henon'le olona. Fa imbetsambetsaka nefa nasin'ny mpanan-karena an'izany. Andao pasteur fa etoana ny lasantsonao, andao fa etoana taxi ianao, andao fa alaina amin'ny tomobile any ianao. Za moa de miteny an'ireny olona za tomobile hoa tsy mahory ahy. Fa zana manana tomobile firy aza, za misy fotoana mandeha moto. Tsy any amin'ny problème ny tsy tomobile ny problème mako. Tsy lasantsy gasoil zany pasteur manana antsika. Za vao mifanena aman'olona, vao misy olona mifandray tanana amiko matetika de anasitrihan'olona vola ny tanako. Vao misy olona mifampiarahaba amin'olona de vandraindray ny olona de fa manomana 50 000, 200 000, 500 000 karaha gasoil zany manana. Azonao? Fa le olona zany a tsy te hanaiky an'le tenina hoe andana manao dingana de andana manatona an'Andriamanitra, fa ny tedaviny ianao no manatona any an-tranony.
azonao ary le anao le manatona ny an-trano iny ny eritseretiny voavidiny volany ny eritseretiny hoe voavidiny volany ianao hoe ohatrinona 4 million maka ny hoany dia za tena miteny amin'ireo olo reny ny professeur ny mety voavidinao ny dokotera mety voavidinao ny mpitsabo mety voavidinao fa Andriamanitra tsy voavidinao volo zany ny anasitrana anao ange pasteur Ertina mety tonga any an-tranonao fa raha tonga any an-tranonao pasteur Ertina tsy pasteur Ertina ny anasitrana anao pasteur Alvarez mety afaka tonga any an-tranonao fa raha tonga any anao pasteur Alvarez aza mamitaka olona fa tsy anao no manasitrana olona Andriamanitra ihany no afaka manasitrana an'le olona fa saingy zao raha mbola miazona le olona n'le lohany hoe tsika milliardaire tsika manambola fa otrinona no mitondra ny okaty otrinona no mibata azy akaty dia tsy ho sitrana izy mety ho voabatanao pasteur rehefa misimisy kely ao volanao azanao mety misimisy kely ianao dia mety ho voabatanao fa Andriamanitra tsy voabatanao ary tsy anasitrana ny mararinao sinao azavaiko tsara zany resaka zany satria ny olona ne mety ho voavidinao vola fa Andriamanitra tsy voavidinao satria le olona mbola mieritreritra foana hoe tsika zao ny voninahitsika zao tsika ve dia anaiky ananina zany fa maninona fotsiny vaga izy tiany hoe maka rendez-vous manokana teneno izy hoe ministre ranona hono mitady azy hoe nalazao aminy hoe ny député ranona fa teneno izy fa ahoana moa izy nitsaka ty fa nga izy moa ny ahoana nitsaka ty non ianao mila menjera avy eny ambony soavaly dia miara mitotona aminao io daholo ny maizy anao tsy maintsy tsy mikoaka azony pasteur tsy maintsy tsy miala ny voninahitra ao raha vao manatona n'Andriamanitra ianao dia tsy afaka mitondra ny hevitra ao ny volanao ny mokondohanao ny lohanao hoe zao ny fantatro zao ny tsy maintsy atao tsy afaka ianao fa tsy maintsy manaiky ianao pasteur Alvarez marina dia marina zany zavatra teneninao zany pasteur ary eny mihitsy hoe mampetranetana fosy fanahy mandray an'izany teny tonga dia directa tonga dia mitsatoka amin'ny ara-panahy zany marina tokoa pasteur ary eo mpanazavana zany resaka zany ianao pasteur no eo ihany koa no mandinika tokoa hoe lehilahy lehibe tokoa tena lehilahy lehibe ny filazantsara nampiasain'ny tompo ty Paoly Apôstôly ty pasteur lehilahy tena nizaniza fiangonana maneran-tany hatramin'izay ka hatramin'izao ary zay fiangonana mbola ho avy dia tsy maintsy ampiasa ireo soratanana zay nisoratana zany lehilahin'Andriamanitra zany marina moa pasteur fa na i Petera zany hoe dia niaiky Petera niaika Petera moa niaraka tamin'i Jesosy telotolona sy tapany fa i Paoly tsy maniaraka tamin'i Jesosy fa na dia Petera aza dia niaiky manao hoe any amin'ny epistile Petera any hoe i Paoly osa izy dia manana filazantsara zay sady lalina no sady complexe zany izy no mila fandiniana dia eny mihitsy hoe zava-dehibe zany le zavatra soratan'ny Paoly zay zany nambaran'ny Petera tamin'izay fotoana zay mila mandinika tsara izy rehefa maki bokin'ny Paoly soratan'ny Paoly ho an'ny kristianina misy zavatra hitovizany nisy lehilahy anankiray lehibe koa pasteur ato anaty baiboly ato goavana be nanoratra baiboly koa izy fa ny misy tempoka zany hitovizan'izy roa lahy reto misy tempoka tsy hitovizan'izy roa lahy reto tempoka nitovizany aloha dia zao samy nanoratra baiboly samy nampiasain'Andriamanitra samy nanana maizana azy aloha taloha sy izy moa zany fa Mosesy ohatra mba avakitsikekenga mani mombamomba anazy hoe mitovy amin'izay fampianarana zavatra tenenin'ny pasteur zay manamafy azay tenin'ny pasteur zay hoe ato amin'ny Hébreu toko 12 andininy 4:20 dia zao mivaky ny teny manao hoe finoana no nandava amin'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny Farao rehefa lehibe izy fa ny fidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoany Egipta satria nijery ny famalitso izy zany Mosesy zany tokoa pasteur dia lehilahy niavaka nanana ny maizana azy hoe prince d'Égypte zany hoe rehefa dikele prince d'Égypte moa dia hoe rehefa ho avy ny fotoana elan'ny Farao voafaty Farao dia izy no isorana azy eo andinga anazy eo izy koa dia izy no lehibe indrindra miaramila tany Egipta tamin'ny fotoana eo ary nianatra rehefa vakitsika ny boky ny asan'ny apôstôly dia hoe zany lehilahy atao hoe Mosesy zany dia tena
nianatra tamin'ny grande école maneran-tany zany hoe nanana amin'ny maizy anazy zanakam-panjaka izy paster dia azonao heverina fa zany zanakam-panjaka zany tsy mianatra amin'ny EPP zany tsy nianatra tamin'ny CEG zany ny école anisan'ny tsara indrindra no ny anarany raha mangataka goûter izy tsy 10,000 any amin'ny 2,5 millions any 1,5 million ny goûter isanandro matory amin'ilay éponge faran'izay tsara trano to confort zanakam-panjaka prince ozy izy ianao toa dia tsy vitan'izay paster fa zay fa anisan'ny hoe nanoratra boky ihany koa izy io paster boky atamin'ny baiboly zany reo boky ny lalàna tany amin'ny Genesis Exodus Levitikosy numerika ny Deutéronomie hatrany zany dia soratany ty Mosesy ty dia mbola novainy taranaka hatramin'izao mbola ianarana tahaka zay zany itovizany amin'ny Paoly zay misy boky nosoratany hatramin'izao koa mbola misy boky ihany koa moa zany zay nampalahelo misy livre de Moïse zay fianaran'ny olona mazy satria mpanao mazy efa nandratra mazy efa nianaran'ny rangahy io daholo hatramina mazy hatramina fanompontsampy rehetrarehetra mihitsy satria io tanàna misy anazy io firenena misy anazy io firenena mpanompo sampy be dia nianatra ny resaka mazy efa mazy noara tena efa tafakatra ambony be zany degré an'ity Mosesy ty fa rehefa neona tamin'i Jesosy izy araka ny tenitsika teo hoe nanao fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny arenany Egyptiana izy dia zao nazerany tamin'ny tany daholo zany rehetra zany na ny gradiny na ny mamary azy na ny fahendreny na ny fahalalana na mahazanaka-mpanjakana zanakazanaka vavy mifarao azy na ny seza fiandrianana na ny sezany na fony paster na fony zany hoe tena ny sacrifice be zany tamin'ny ranga io ary dia zay natonga n'Andriamanitra nampiasa azy paster ary marina ny teninao teo be lehibe ny olona mitady ampiasain'ny tompo fa tonga ny fotoana zay hoe inona ny tokony ataon'le olo zay foana moa le fantaniana inona ny tokony ataony fa hoe ahoana zany paster hoe tsy moramora paster le manala le tena mampitonajera amin'ny tany le fahaizanao sy fahendrenao sy fahalalana sy ny avantage anananao paster melohany itsangananao dia tsy maintsy menjery ianao zay daholo zany ny olona natsangan'Andriamanitra atao anaty baiboly ny olona natsangan'Andriamanitra rehetrarehetra atao anaty baiboly ny lalàna ny fitsanganana dia tsy maintsy menjery fa ny olona raha miseho azy mitsangana dia tsy hitan'Andriamanitra ntsony ny ananganana azy i Mosesy ange zany izy nyresahanao zany hoe eritreretra hoe considération ny Mosesy ny voninahitra nananany ny lazany goavana be zany paster zany hoe ianao zanakam-panjaka zafikelyna mpanjaka nianatra tamina école anisan'ny tena faran'izay raitra sy tsara ianao ny lona tao anatina vola amin'karena ianao nipetraka tao anatina lapa raha mandinika tantara Mosesy ianao 7 taona izy nenjera ary lasa mpiandrombony afarany mpiandrombony rafozaka fa keo ny Exodus 4:7 dia hitanao zany zany hoe tena nisy fotoana meloha nananganan'Andriamanitra azy ho lasa mpitarika libérateurany zanak'Israely izy no lasa mpamoaka ny zanak'Israely ho mpamonjo ny zanak'Israely ho mpanafaka ny zanak'Israely dia tsy maintsy nazera aloha ny voninahiny amin'ny maha-Egyptiana azy amin'ny mazanaka-mpanjaka azy melohany ananganana azy ho lasa mpitarika ny zanak'Israely ho mpamoaka ny zanak'Israely dia nenjery izy zay no mahatonga namylaza nge paster raha mbola ho tazominao foana gardenao ny voninahitra ao gardenao ny maizy anao nefa ianao te ahita famonjena nefa ianao te hitsangana misy amin'ireo olona tao nge paster efa tena le izy oa tena grave be nge mipanakarena rehefa hoe manana trosa zay paster dia tsy trosa 500 000 francs tsy trosa 1,5 million fa rehefa manana an'izay trosa izy tonga dia trosa 750 millions trosa 2 milliards ny ary le trano ary ohatra ny efa nysezisen'ny fanjakana nysezisen'ny olo le tomobile efa lasa antoka gazé ary amin'ny faritany le atsy ohatra ny tsisy tokotany le tokotany ato ohatra ny efa tsisy fatina tenana le afierana atao tany Chine ohatra ny potika daholo
tsisy ninina tamin'le fitondrana teo aloha ohatra nety daholo ny afera rehetrarehetra ary napiditra amina miliara fa amin'izao fotoana zao ny fitondrana misy zao tsisy nininina ntsony dia ianao anefa mbola te hiziriziry ihany hoe andeha amin'ny herinao mbola ohatra miziriziry ihany ianao hoe manan-karena afa le tamin'ny 2 taona tamin'ny 3 taona nety daholo ny afera zao nefa efa tsisy nininina mandeha nefa ianao mbola ohatran'eo ihany le hoe miavinavina paster le hoe zay zao ny finoanay zao ny maizy anay izao ny fiangonanay zay zao zay raha tsy menjery ianao tsy afaka mitsangana principe amin'ny baiboly zao tsy maintsy azeranao ny maizy anao ary tsy maintsy manety teny ianao na tsy inonao ary zao toro-teny zao tsy tafatsanganao ianao raha tsy miala aloha ny lohanao ny sainao miala ny zavatra rehetrarehetra ao an-tsainao a ny fiheveranao ny tenanao tsy maintsy vida aloha ianao melohany amenona Andriamanitra anao zany ny lalana ny baiboly pasteur i Mosesy dia tsy maintsy nananjera ny vonina ny rehetrarehetra zay Andriamanitra vao afaka nanangana azy i Paoly tsy maintsy nenjera avy eny ambony soavaly ary jerenao fa lasa jamba izy tsy vitany hoe nenjera fotsiny izy fa tao anatin'ny 3 andro tonga dia jamba i Paoly inona ny mahatonga azy ho jamba amin'izay tsy ny masonitsony ny tarika azy tsy ny saintsony ny mitarika azy rehefa jamba ianao tsy maintsy mila olona mitantana anao rehefa jamba ianao tsy maintsy mila olona mitantana anao na tianao na tsy tianao tsy afaka manderery zany ianao rehefa jamba ka nataon'Andriamanitra jambina ny masony Saoly mba hatonga azy tsy anderery fa mila mpitantana fa netreteny zany paster ny daraboka mihitsy ny momba azy ary taorianan'iny izy manaiky ato zay hitondrana ho ahy manomboka eto hitsangana hitory filazantsara anao manomboka ato mana Kristy tsy mora nefa zany pasteur ataonao ahoana tsy moramora ho aly izy satria ireo mpiara misotro labera aminao reo mpiara mirevy aminao any amin'ny bara dia ho gaga tampoka hoe fa inona ality nanjohan'ny lafa angala lasa bivavaka ary tsy mbola lasa bivavaka tsotsotra fa lasa bivavaka any amin'ny sektela tsy moramora ny azo anao eo anivon'ireo fianakavianao mahitahita be da be manana katikatara manana anina rehetrarehetra zao fa ino ty nahazo anao tena efa resy mariny ianao ty angamba dia tena mitotongana vary lavo any amin'ny sekta tsy mora zany paster ary tsy mora ny fanenjehan'ny olona anao tsy mora ny vavanaovan'ny olona anao fa tsy maintsy tsy menjery ianao raha te ho tafarina tsy maintsy tsy manake fa raha ianao no mbola iziriziry hoe mbola ohatrany tena mbola mety ady ny afera nefa efa tsisy mandeha tsony ny tokantranonao ary zao efa ny danger ny vola ianao efa potika efa tangoronany sasatry miakatra any amin'ny gendarme foana ianao misy olona mitory amin'ny retsabola miakatra any amin'ny polisy any amin'ny brigade criminel amresaka vola ary isaky metsika ianao miakatra parquet manototra vola tsy amin'ny avocat tsy amin'ny rehatsy amin'ny mba hatafavoaka anao efa tsisy ninona amboniny zay nefa nitokantranonao koa rehefa mitady potika ny zanakao efa mivary lavo daholy fa mivadinao koa efa mitady hisaraka aminao nefa ianao mbola mitady ziriziry ihany hoe tena ohatrany mbola rahalahy tsy maintsy tsy menjery ianao raha te hitsangana raha tianao ny ananganan'Andriamanitra anao dia esory aloha ny hoe za mbola be aloha za manana ny faizako za manana ny zao ako zao ny momba tsy maintsy miala aminao reo pasteur asa raha mazava zany fampianarana zany zany ingeny natonga hitanao rehefa nitsangana Goliata iady amin'ny zanak'Israely ny Filistine moa zany miaramila ny Filistine Goliata ny kapitenireo dia rehefa iady amin'ny zanak'Israely izy ireo nipararehetra daholo ny miaramila ny Israely mipararehetra daholo nanomboka tamin'ny Saoly mpanjaka ny miaramila rehetra vao nitsangana fotsiny Goliata dia efa mipararehetra satria naninony ireo mipararehetra zao na tonga n'ireo mipararehetra pasteur i Goliata dia ary fomba fitaovam-piadiana nanana fiarovan-doha fiarovan-tratry nanana kasika nanana ny epehany nanana ny lefony nanana ny tena ny apingany tena voaro izy ary izy mpiady hatramin'izay na olombelona azy mpiady izy koa ny gabariany olona ngezabe izy ngeza be reto zanak'Israely reto kosa nefa ny
mba nanana fitaovam-piadinany ihany fa ny any fitaovam-piadina ohatra hoe fiarovatratrany zanak'Israely raha ohatra zany ny any Goliata tena zavatra klady be mihitsy. Ianao mba manana ranjeritra fa ranjeritra kely pointure 42 ny any Goliata tonga dia pointure 60 tsy afaka hiady. Jerena ny lefina kely ra zanak'Israely ka any amin'ny 1 metre ny any Goliata misy 4 metre ary zakany tsy possible. Inona problème ny miaramilan'ny Israely? Nanana mbola miseho azo nanana azonao miseho azo manana fa i Davida ny saniady fa manino Davida ny saniady? Davida tsinona tsy nanana lefina, tsy nanana fitaovam-piadina, tsy nanana ranjeritra kiran'ilona kely ny any Davida dia Scooby-Doo azonao, tsy nanana kasika, tsy nanana fiarovan-doha, tsy nanana fiarovan-tsatra. Davida ny afaka niady tamin'ny Goliata satria Davida tsy misy ninina azonao. Fa raha ianao mbola miseho miteny hoe manana an'ria, manana an'tia, manana an'ty, tsy afaka hiady amin'ny Goliata ianao azonao. Raha ianao milaza hoe za mbola manana kasika, za manana ranjeritra, za manana fitaovam-piadina, tsy afaka miady amin'ny Goliata ianao fa mipararetra ianao. I Davida rery no afaka niady tamin'ny Goliata satria Davida tsisy ninina. Asa raha manjary za fampianarana zany, ianao zany pasteur tsy maintsy manaiky ianao raha ohatra tianao no hatsangan'Andriamanitra ka andresy ny fahavalinao manekeo tsisy ninina. Esory ny fahaizana, esory ny mokondoha, esory ny hoe za mbola zao, esory ny fiheverana hoe za mbola manambola kely 25 millions amin'ny banky, za ohatra zao, za efa malala ministre, efa ndresaka tamin'ny ministre taria, za malala ny procureur ranony, za malala. Raha mbola miseho manana ianao dia tsy hanangana anao Andriamanitra ary tsy afaka maresy ny fahavalinao ianao. Fa Davida pokaty ary zay natonga azy nandresy ny Goliata. Ianao efa resy io dia manekeo resy dia hanangana anao Andriamanitra. Ary le manaiky resy tsy hoe manaiky resy manahoana fa mitenena amin'ny tompo. Tsisy afa-tsy ianao rery tompo, tsy manana afa-tsy ianao aho, tsy manana vola entina ampiadina ntsony aho, tsy manana heretiko ampiadina ntsony aho. Ny voninahitro sy ny gradiko tsisy lanin'ny olona anaty misy andretolona tonga pasteur kitana telo e fa zara raha tsisy ninina ntsony mandray karama fotsiny sisy isam-bolana fa tsisy lanin'ny olona azy tsony azonao, tsisy poste azo omena azy, bokotra 10 tsisy ninina fa dia midikodina fotsiny sisy. Ny olona bokotra 3 ohatrany mba misy ilana azy ihany ary manana toerana lehibe. Ianao kitana 3 ohatrany midikodina fotsiny. Ianao raha mbola miazona an'io ka mbola ozy izy ianao hoe za tena zao dia tsy tafarina ianao fa maneke resy eo anatren'Andriamanitra tompo. Tsisy ninina fa hatsangano aho, hatsangano a Jesosy. Zay ho an'ny natonga ny Davida naresy ny Goliata ary zay natonga miaramilan'ny Israely natao ohatra ny Goliata. Miseho azo manana, miseho mbola manana lefina nefa lefina kely ohatran'iny, miseho azo manana fiarovan-doha nefa fiarovan-doha kely tsy maharo akory, miseho azo manana ranjeritra nefa ranjeritra kely efa mangataparaky azonao, miseho azy mahay miady nefa tsy ceinture ngamba tsy ceinture bleu akory fa tsy ceinture jaune akory. Inona moa zany? Ka rehefa hitanao fa efa tsy mahomby ianao dia midina amin'ny tany dia mitenena hoe tompo zéro aho, miandry anao aho. Davida nanaiky an'izany, nanaiky an'izany ary rehefa niady tamin'ny Goliata Davida dia zay ny teniny. Ny aho izy tsy fitaovana, tsy lefina, tsy lefipohy, tsy fitaovam-piadina ny entiko hiady aminao, ny ahy ny herin'Andriamanitra. Ny aiky Davida hoe tsisy ninina. Raha laha tsy anabavy mijery an'ity fandarana ity, maneke menjery, maneke midina, aza mbola mizesta, aja nono ny zesta, aza be zesta intsony, fa maneke menjera raha tianao no hatsangan'Andriamanitra, mbola afaka mitsangana ianao. Za zany tena miteny aza miseho hoe za nefa mpivavaka, za nge manana andraiky tsotsoa am-piangonana, za nge mpiandry, za nge diakonina, epidino ary ambany ary zany raha tianao no hatsangan'Andriamanitra. Ianao efa potika mbola mizesta ihany, ianao efa tsisy ninina ho raisina mbola mizesta ihany, za nge mpiandry za raha lasy anabavy maneke ho resy, maneke enjera raha tianao nitsangana pasteur. Marina dia marina zany zavatra ambaranao zany pasteur. Misy tokoa ny olona pasteur dia manana ny heviny manokana zay hevi manokana zay
ary zay mihitsy araka ny tena hoe mila menjera zay hevitra manokan'izay misy karazan'olona ne pasteur izy mihitsy efa matsiaro matsiaro izy hoe marina fa manambola izy manambola izy am'izao fotoana zao mijery an'ity fandaran'ity nefa dia tao anatin'ny 5 taona zay na enina taona dia miamarary izy am'izao fotoana zao ary miamahi ianao zao miamahi andro manal le vola nefa miditra zay nefa ianao miamahi enao mihitsy ny vatanao hoe tsy le vatanao taloha tsony ty vatanao ty fa miareraka ianao dia arak'izay tenin'ny pasteur zay hoe tsy maintsy menjera aloha ny aminao ary zavatra efa misy zavatra ao an-tsainy pasteur efa misy zavatra ao an-tsainy ary tsy manaiky mihitsy hoe dia ty nefa nasoana ianao ary zao efa miamarary andro manal efa miamahiko masoana ahoana ary zany ina zany fahasoavana raisinao sa hoe ianao le manam-bola ve nefa ianao am'izao fotoana zao miamahi ny aretinao efa tsy mety sitrana ntsony am'izao fotoana zao miamahi andro manal misy karazan'olona zany koa le pasteur hoe teny izy hoe mba enoy aloha zavatra mba fampianarana tahaka an'izao dia izy miteny hoe ankany anay taloha efa mahasoanay efa mety nefa jerevanao fiainan'le olona pasteur tsisy zavatra tsisy tena hoe fiainam-panahy hoe mba mandeha am'izay tokony mandeha tsara zany fa zaran-dratsy etsy fantrana manaraka misy karazan'olo zany hitanao tsy mety mihitsy le fiainanao nefany efa misy hevitra mipetraka ao anatin'ny sainao dia tsy mety mandray zavatra hafa mihitsy ianao fotoana angambozao raha lasanabafy hitako hoe fotoana mety zao hoe asorona le personnalité le maizy anao sy le voninahitra fahaizana toerana misy position misy anao am'izao fotoana zao toerana misy anao mila ampidinina amin'ny tany mba hahafana mandray le avy amin'Andriamanitra azo antoka pasteur fa le avy amin'Andriamanitra tena maso ny zanak'Israely ne pasteur tamin'ny andro fariseo sy mpanoro adalàna rehefa sambotra an' Jesosy tsy nety niova mihitsy ry zareo ireo fariseo reo dia nefa nitenen'ny Pilato rehefa niteny taminy hoe aomeloko ary ve mpanjakanareo dia ry zareo niteny hoe aloraka ho anaisin'ny raha ny zanakay mihitsy ny rany ohatry tena tsy nety niova tsony mihitsy ary rehefa jerevana ny tantara pasteur taty amin'ny taona fahazato na faha-telopolo am'zato zay tarivo tsara hoe dia ireo zanak'Israely reo pasteur nanomboka rava vokatra zay hoe tena fizirizirina zay ny hevon'izay ary nanomboka taty amin'ny 1941 zay ngamba vao tavaverina indray ny fanjakan'Israely tao anatin'izay fotoana lavabe zay rava foana le fanjakana dia am'izao fotoana zao vao mba tafatsangany fanjakan'Israely hitantsika io vao 9 million isan'ny zareo am'izao fotoana zao raha zay tokony hoe tena nandroso be nefa dia lasa niarany zay hoe fizirizirina zay koa ne nafaty an'ny Saoly pasteur le niziriziry tamin'ny heviny tsy tena naiky ny hevitry Samuel hatramin'ny farany izy dia nefa raha moa namono tena pasteur le izy pasteur le fihazonana n'le hevitra manokana tena mampidi-doza zany sanao sy pasteur le izy zay zany ny hamaraparanantsika azy pasteur mila fantatra foana ho aty ny planin'Andriamanitra ny principe an'Andriamanitra rehefa manao zavatra atao anaty baiboly iray manontolo dia ny olona manetry tena mampidina ny voninahiny reny olona ireny no aingana dia aingana mihitsy mahita ny famonjen'Andriamanitra aingana dia aingana ireny mahita ny famonjen'Andriamanitra misy rahalahy anankiray zay pasteur miara-mila officier izy io officier supérieur reny tena efa mbonimbony zany miara-mivavaka dia nisy fotoana voaroka atao amin'le toeram-piasany nefa tsara be le toerana nisy azy tsara be le toerana nisy azy voaroka atao izy dia rehefa voaroka atao amin'le toeram-piasana tsy ahoana tsy hoe nanino izy tsy nanino zany re nampahery azy tamin'izay misy planiny tompo anao io rahalahy dia nafinaritra tamin'le rahalahy tena nanao ny asan'ny tompo izy dia nianatra nanao mpiandry nanao mpanao délivrance mihitsy ary izy pasteur tena nampidininy mihitsy mivonina ary nanaiky izy nagaga pasteur tamin'ny terinandro ty izy nanatona natsony le lehibeany izy iverina eo amin'le toeram-piasana ary tsara lavitra no le poste nisy azy teo aloha le lehibeany mihitsy ny angavy azy dia nandefa ny taratasy dia natsona dia nanlefa ny CV dia efa vao isy ny pasteur ho izy fefa misaotra an'Andriamanitra fa voaray tena nefa dia vao amin'le teniko teo hoe tonga any amin'le feo tsisy ilana azy any amin'le feo tsisy ilanin'olona azy
nefa mba olona nanana ny maizy azy azonao officier mba nanana ny maizy azy fa de tampotampoka ty fotsiny voaroka tao anatin'ny heritaona teo angamba amambolana angamba amambolana fa tsy tena heritaona de tena de zao izy niverina ny reprendre en déplacement le tiako atongavana pasteur ndraindray ianao dokotera mijery an'ity fandaran'ity nefa ianao marary ary le madokotera anao de be da be ny hoe tinge fanafodiny ty tinge ny anaranay tinge makasika an'ty marary nefa ny zanakao ary tena marary raha tianao Andriamanitra anasitrana ny zanakao de ajanony aloha ny fahaizanao fa raha mbola eritseritra anao fa Andriamanitra anao anasitrana ny zanakao ka hoe délivrao ametsatanana nefa mbola masady mampiasa ny fahaizanao sy mampiady ny fahaizanao anao tsy sitrana ny zanakao tsy maintsy menjery ianao miala aminao ny fahaizana madokotera rehefa tianao hiditratseritra aby ny aretina Andriamanitra misy am'ireto olo reto nge pasteur professeur mihitsy izy dokotera izy nefa marary ajanony ny fahaizanao aza mieritreritra zao nge nitenen'le namako professeur namako zao nge niten'le dokotera mpandidy namako ka zao any niteniny anna ka zao raha mbola ny fahaizanao ka nieritreritra ao nefa ianao any mieritreritra ny vavaka anatona an'Andriamanitra zéro aza manantena adaboy amin'ny tany io aloha manekery izy azonao zay foana ho an'ny principe atao anaty baiboly jereo daholy amarana koa azy pasteur rehefa ianao rehefa mijery mitantarany Gideon ndeha iady amin'ny Midianita sy ny Amalekita tamin'izany reo Midianita ireo no nampijaly ny Israely tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Gideon ny ampitsara toko fahenina de i Gideon no natsangan'Andriamanitra de ozy izy Gideon zange ny kely indrindra atao amin'ny fianakaviako ny kely indrindra ao amin'ny foko misy anay ary ny foko misy anay ny kely indrindra ao amin'ny Israely zavy no atsanganao raha tsorona zany de hoe i Gideon ny kely indrindra ao amin'ny Israely nefa navarina Gideon no natsangan'Andriamanitra hamonjy ny Israely Andriamanitra hoe rehefa miasa tsy te hampiasa le hoe ianao manampaizana ianao manambola ianao mbola mitana ny hevitra ao de ianao no atsangana hotay non le olona zéro reny ny an'Andriamanitra ny mahafinaritra azy mampiasa azy indrindra moa le hoe manana ny maizy azy ianao manana faritsangy mekoaka ianao hoe tsy vitako tsony ty tompo reny ny tena mahafinaritra an'Andriamanitra amin'ny manangana azy reny le olona manana zavatra be da be anao kanefa manaiky benjery reny ny mahafinaritra an'Andriamanitra iany ary atsangana de nisy fotoana am'izay ozy Andriamanitra matsainy Gideon ndana vorino miaramila de mivorina ny miaramila ny Israely 2:3 alina de ozy Andriamanitra be loatra eo so de eritseritra ozy izy Andriamanitra hoe rehefa vita azonareo fandresena de eritseritrinareo no ny abetsahana sy ny herinay nazahoana ny fandresena noho izany ahianao reo olo reo teneno zay saritahotra ndana ho ny mody hoe tenenina zay saritahotra ndananareo miverina ary nareo zay te hiverina fa zay saritahotra 2:3 alina no verina raha ialina sisa de ozy izy Jehova mbola be da be ihany reo nefa efa raha ialina sisa mbola be da be ihany reo ka so de irehareo hoe no nitanjako sy ny heriko no ny fahaizanay miady no nazahoana ifandresena andana ahenao ihany ahenao 300 lasa izy de ozy Jehova amin'ireo 300 laha reo no amonjeko ny vahoaka azanao jerenao amin'izany ange pasteur hoe lalàna ny ady de hoe jerevo aloha nitanjakao jerevo nitanjaka ny favalo de jerevo nitanjakao firy miaramila ny favalo de firy miaramilanao zany lalàna ny ady firy ny dahalo ao de firy ny gendarme ampiasainao zany lalàna ny ady nefa Andriamanitra niala tamin'izay lalàna zay mihitsy niala tamin'izay logika zay Andriamanitra tsy miditra amin'ny logika anao zany Andriamanitra ny tokony izy ary tokony ampitombona amin'ny miaramila ny an'Andriamanitra nahenana zavatra le fiasan'Andriamanitra ke pasteur tena tsy takadrasana esory aloha ny maizy anao so de reo ny eritreretinao tanjakao na ena 300 sisa rehefa teo indray le 300 de ozy izy indray Jehova ndany reo ome fitaovam-piadina ina ozy izy anao fitaovam-piadina ny mena vilany tany manga de jiro pétrole de trompety grave vakio niny izy ty ny boky mpitsara toko 7 trompety de vilany tamy manga
de jiry pétrole andeha hiady ve anao de tsy mba kalaknikov mas 36 na anina netinao na grenade ninona andeha hiady sady amin'io vitsy sady amin'io vitsy jiry pétrole ve netinao andeha hiady de vilany tamin'ny manga toy na vilany tamin'ny manga de trompety nga izy ty andeha amadika andeha amonjy famadia trompety fa zany ny an'Andriamanitra sady vitsy no najanona fitaovam-piadiana tokony masy 36 netina de grenade de bomba de dynamite de tsy haiko daholo zay ny fiasan'Andriamanitra paster miala am'le logika ajanony ny maizy anao ajanony ny zavatra ny iverinao fa hamonjy anao raha tianao hamonjy anao Andriamanitra ajanony ny zavatra ny hoeverinao fa hamonjy anao raha tianao hamonjy anao Andriamanitra zay ny anoteneniko paster apetrao ambany ny voninahitra ao izay ho any manahira na miresaka fitoriana filazantsara mpanaka reny ary ny olona mieritretra azo mpanaka reny sy olona ambony paster olona miseho azo manana ny voninahiny sahirana ianao raha tsy manetry teny ianao mihainao nyity fandarana ity tsy tafiditra zany ianao olona efa tena volona ny anetry teny ary mahataty ny vava-mbahoaka no mahazaka an'izao fampianarana zao ka vonona tena hitady famonjena amin'ny tompo mahazaka ny vava mpanenjika sy ny fianakavianao sy ny rahalahinao sy ny anabavinao sy ny tantinanao sy ny havanao any an-dafy hoe lave de mivary lavo amin'ny fivavaha olona mahazaka ianao ary mahazaka ianao hoe tena ho ampihetreko ny momba raha mahazaka nyity fampianarana ty izay ny olona azon'Andriamanitra ho atsangana ary hovonjen'Andriamanitra ary ho apetraka Andriamanitra hovona fa za kosa nefa miteny pasteur rehefa Andriamanitra zay ny anangana anao tsy takatry ny saina ny voninahitra tsy maintsy tafariny ianao tsy maintsy tafariny ianao ary mamirapiratra ianao be ane paster zay olona netiko mambavaka zay olona potika mpanao politika rava ny ao amitsika eo mba misy mpanao politika ihany mba misy olona mba ambony ihany fa reny olona reny melohana mpambony azy am'izao fotoana zao de tena efa potika izy aloha netina mambavaka re olona mba hitanao mba somary manana ny maizy azy eo ampiangonana retsaretra eo potika daholo reo fa nanakinidiny reo paster de hitanao tsara ngamba nitondratsika mambavaka any reny fa tafary ny olona io paster rehefa maniry tena de ivavaka tsika isorany tompo isora de sosy fa de nafinaritra fotoana teto ino nefa zany fandarana androany zany de tena ataona olona maro akasika fanan'olona maro ary ireo rahalahy anabavy mpanaraka an'izao fandarana zao ane dia anangana an'izy ireo ane ianao mino tompo fa nininina adiny nininina olany tsy maintsy hitsangana amin'ny fiainana ary tsy maintsy andresy izy aza vela hiaro ny voninahiny ny arenany ny toerana misy azy ataovy manetsy tena izy tompo mba hovonjenao misaotra raha io amen amen zay pasterany azo nampitainao ngamba androany ametraka mandram-piona mandram-pitava fa de raha sirapony tompo moa zany amin'ny le 23 novembre no anomboka le délivrance lehibe sokoavany ho ampitaitsika eto any zany manaraka veloma tompo